soavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra itsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je vous invite à vous asseoir. Yavana manambahinitsika ary fifaliana lehibe ho antsika ny mahita vahiny manatrika ny fivoritika. Arak'izany dia atao bilaika arak'izay azo atao ny fitaom-pavahana fanamarihana voalohany. Fanamarihana faharoa, ny lohahevitra izay nobajinitsika tamin'ity zakabe-paritany ity dia ny fandinihana ny bokin'ny Apokalypsy ireo fiangonana fito tany Asie Mineure mba hitarafatsika anitsitsika ary indrindra hifampirisihtsika fiangonana eto anivon'ny faritany FPMA. Notre thème de cette convention régionale, c'est l'approfondissement du livre des Apocalypses, surtout les 7 églises qui sont racontées dans cet épître. Nous avons essayé de voir le côté négatif des églises primitives et surtout nous avons essayé de relater aussi les côtés positifs qui, à notre avis, nous devons vivre. Et nous avons bien compris que on a bien parlé de la patience, on a parlé de la persévérance et surtout on a parlé de la fermeté de la foi malgré la persécution de l'Église au 1er siècle. Ces jeunes avaient des raisons. Ny boky ny Apokalypsy dia naterarantsika fa ao anatin'ny fanenjena mitsorata ny boky ao anatin'ny fitsapana mahavaivay nefa dia samy miaingo sika marika fa Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana tsy manary ny fiangonana vetivety. Isika koa manana problème, manana olana ny paroasy ray avy, ny tafitra ray avy, fa isika mahatoky fa an'Andriamanitra ny fiangonana. Izy no baiko ny fiangonana. Ary dia hoentsika ambavaka